Tsika amin'ny zao fanompoam-pivavahana zao dia ataontsika ny hira 5 PM firana fanampiny zafady tompoko firana fanampiny fahaefatra andininy voalohany sy faharoa firana fanampiny fahaefatra andininy voalohany sy faharoa Talata fahatelo amby roapolo ny volana May izay fanompoam-pivavahana iarahantsika amin'ny sampana skoto hibandrihana ny lohahevitra hoe ny Fanahy Masina sy ny fanambarana ny Tenin'Andriamanitra. Mbola ho ampitombony aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo fahasivy amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo fahasivy amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia rahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manomeza ny Jehovah ary zanak'Andriamanitra. Eny, manomeza voninahitra sery ho an'i Jehovah. Omeo ho an'i Jehovah ny voninahitra ny anarany. Miankoho feo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Ny feon'i Jehovah no eo ambony ranobe. Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambony ranobe. Ny feon'i Jehovah be hery. Ny feon'i Jehovah be voninahitra. Ny feon'i Jehovah manoritory ny hazo sedera. Eny, Jehovah manoritory ny hazo sedera any Libanona. Amen. Ataontsika ny firana 5 PM fahaefatra amby roapolo andininy voalohany, fahatelo ary fahaefatra.
afaka ivavakantsika tompoko ry Jehovah-Andriamanitra eo dia mbola isoranay ianao ankehitriny raha mbola omenao fotoana izahay ka afaka manome dera voninahitra ny anaranao Masina ianao izay mpamorona sy nahazo zavatra rehetra izao ka izao zavatra rehetra izao dia tonga eto ny dera sy hanome voninahitra ny anaranao Masina isoranay ianao nanomezanao ny zanakao malalanao idina etỳ tany ho famonjena ny elokay dia Jesosy Kristy izany izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana isoranay ianao ihany koa satria mbola nalefanao ankehitriny ny fanahy masina anohy izany asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy izany ka izany indrindra tompo no antom-pivoriana eto ankehitriny ankalaza amin'ny fiaviana izany fanahy masina izany ka masiny feno tompo izao fotoana izao mba ho fivoriana masina tsy aroaroa-paratrina satria ny soratra masina dia efa milaza fa hoe tsy hitraka Jehovah ny fivoriana masina aroaroa-paratrina ka tena mba izay zavatra rehetra izay ataony eto ange dia ho voninahitry ny aranao rery ihany ny vavaka ny hira izay asanatray dia ho anao Andriamanitra ray satria ianao rery no mendrika izany ary mbola sitraka indrindra tompony anakambany sy vavaka izany vavaka mamy nampianaranao mpianatra fa izay manao hoe Rainay izany an-danitra ho Masina neny naranao ho tonga neny fanjakanao atao anie sitraponao ity tany takina any an-danitra miaonay ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay takina melanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Iomanantsika amin'ny liturgia ny Tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira FFPM 310 sy 400. 310 sy 400 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Iaraka maksy ny Tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko faha 120 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Isaia toko faha 120 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy toro-teny somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy hasitrana ny torotoro fo izy, ary tory fanafahana amin'ny babo, sy hamoaka ny ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Hitory taonan-kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika, ampionina amin'ny malahelo rehetra, hanolotra ho amin'ny malahelo aoziony, eny hanome azy namana ho solon'ny lavenina, sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradraraka, mba hanaovana azy hoe azon'ny fahamarinana, nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Amen. Mbola itoy ny vakiteny. Ho tohizantsika famakiana ny teny soratra masina araka ny hitantsika ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko voalohany andiny faha 9 hatramin'ny faha 120. Petera voalohany toko voalohany
Andiny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao, ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra, ny antsonareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivahinareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ariny fa nirenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao no ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany. Dia ilaina nangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hitoeran'ny fininareo, mba hiorenan'ny fininareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Toizantsika amin'ny famakiana ny teny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany toko 2 vakina amin'ny andininy voalohany mijanona amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary izaho koa rahalahy, raha tonga taminareo dia tsy tonga tamin'ny tenin'ny fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa niny tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy fahatahorana ary fahangovitana be. Ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny ny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny heriny, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao, na ny amin'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mahavelona, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nalala izany mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nalala izy dia tsy nombona tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina, na niditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra no izay ty azy, dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Fa iza ny olona mahalala ny ao amponin'ny olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao amponin'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa itsika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Raha milaza vampanahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay, fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany an'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izay sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia tsy mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba ampianatra azy, fa zahay manana ny sain'ny Kristy. Amen. Tesaloniana voalohany toko voalohany ny andininy 2 ka hatramin'ny 10. Tesaloniana voalohany toko voalohany ny andininy 2 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra, ka manona anareo amin'ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana, ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy Tompontsika eo imasin'Andriamanitra raintsika.
Fa fantatray raha la malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo. Fa ny filazantsaranay sy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery-ko sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be. Araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no nanehoan'ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezany lazany finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olazainay intsony. Fa ireny ihany no milaza aminay, dia izay fidirana azonay ho aty aminareo, sy ny nialanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra, izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy, izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Amen. Ho farana antsika ny famakiana ny teny soratra masina araka izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny 720 hatramin'ny 130. Asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny 720 hatramin'ny 130. Ary rehefa nalefa izy roalahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nilazainy lohan'ny mpisorona sy ny lolona taminy. Fa rehefa nandray izany izy ireo dia niarana nandratra ny feony ao amin'Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'ny izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no namitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjakany tany nitsangana ary mpanapaka ny angony hanolotra an'i Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herodas Ponty-Pilato mba mijentilisa sy ny olon'Israely hanolotra ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao mba anao izay notendren'ny tananao aman-sainao raha teo atao. Koa ankehitriny, Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, ombany aninjiranao ny tananao, ahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia novitrovotra ny trano izay niangonany dia feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ray masina, manomasina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangansika hivavaka sika. Ray io misaotra anao izay efa mbola afaka namaky sy nandre ny teninao teo. Tonga ray ankehitriny ny fotoana hitenenanao aminay, anambaranao ny hafatra avy amin'ny teninao. Koa mitalo aminao zay ray io, manatrehanay, mamenoanay. Mitalo aminao zay, mangataka ny fanahinao masina zay, mba hiasa na ho ampitory na ho anay izay hitoriana ny teny. Dia amin'ny anaranao irery ihany Jesosy Kristy no hanonanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Dia mbola ampitomboana aminareo hatrany avana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ny fanahy masina sy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra, izany indray ny lohahevitra izay banjintsika anio.
Ary ny Tenin'Andriamanitra izay efa novakiana tamintsika teo no andraisantsika afatra avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany. Fantatsika tsara ry havana fa tao amin'ny testamenta taloha dia fa niasa ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany maro samihafa izay nampitondran'Andriamanitra ny teniny, nampitondran'Andriamanitra ny hafany ho an'ireo vahoaka an'Andriamanitra. Ary tao anatin'ireny no nahitana izany fiasan'ny fanahy masina izany. Ary fantatsika tsara ihany koa ry havana fa na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia samy milaza ny amin'izany fanahy masina izany avokoa, araka izay ilazany azy sy araka izay anehoany ny asany avy. Dia andenga isika hijery ireo ohatra vitsivitsiny amin'ny nanambaran'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izany fanahy masina izany. No amin'ny testamenta taloha zao ny antsony an'izany fanahy masina izany voalohany dia ny hoe fanahin'Andriamanitra, anambaran'ny fanahy masina io. Ao amin'ny Genesis toko voalohany ny 1:2 zao no ahitantsika an'izany. Tao amin'izay naharian'Andriamanitra izao tontolo izao dia ambarany mazava tsara hoe ary ny fanahin'i Jehova dia namomba teo ambonin'ny inona ozy izy teo ambonin'ny rano. Entina ilazana ny fanahy masina ireny. Fa ho ihany koa ny hoe ny fanahin'ny tompo. Io indray dia entina ilazana ny hoe ny fanahy masina izay miasa ao amin'ny fiainan'ny olona manokana, tahaka an'ireny mpaminany ireny, tahaka ny mpitsara. Ohatra izao no mpitsara toko 7:10 dia ahitantsika an'izany. Fa eto amin'ity Isaia 1:20 izay novakiana teo koa dia ahitantsika hoe ny fanahin'ny Jehova tompo. Reny rehetra reny zany dia entina ilazana ny fanahy masina avokoa. Fa mbola misy koa ny hoe ny fanahin'ny fahendrena. Zany ihany koa dia entina ilazana ny hoe fanahy masina ao amin'ny testamenta taloha. Io zany ilay fanahy manome fahendrena sy fahatakarana ho an'ny olona. Ao amin'ny Exodosy toko 7:3 zao dia ahitantsika manambara an'izany. Fa ao amin'ny testamenta vaovao indray dia ao no anambarany ny hoe fanahy masina. Tena izay mihitsy no anambarany azy hoe fanahy masina. Entina ilazana ilay persona fahatelo ao amin'ny Trinité. Dia inona avy moa ilay izy? Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Io fanahy masina io zany ilay entina hanononana, anambarana io persona fahatelo ao anatin'ny Trinité io. Fa ambara ao anatin'io koa ny hoe fanahy ny fahamarinana, izay mampianatra ny olona mitarika ny mino ho amin'ny fahamarinana. Fa anisan'izay tena ahafantarana ny fanahy masina ihany koa amin'ny filazantsara dia ilay atao hoe mpampionona. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona tena ahitantsika an'izany miverimberina. Ilay mpampionona, izany hoe ilay mampionona sy mampahery ny olona hanohana ny mpino. Izay voano niainantsika tao anatin'ny perikopa indray aladiny amin'ny hoe rehefa nandeha Jesosy Kristy dia haniraka ny fanahy masina izy haninona moa? Hampionona ireo mpianatra ireo, hananatra ireo mpianatra ireo. Ary ao amin'ny Romanina koa dia ahitana hoe fanahinaina. Reny rehetra ireny dia entina hanambarana ny fanahy masina avokoa. Araka izany ny fanahy masina dia miasa amin'ny tontolo mpiainan'ny mpino ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Araka izany rehetra nambarantsika teo izany. Amin'ity anio ity isika dia resaka ny asan'ny fanahy masina sy ny fahefany amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra, ka horaisintsika tsirairay ireo soratra masina izay novakiana teo azontsika mandray afatra avy amin'izany. Andeha jerentsika voalohany ny Isaia 1:20 ny 1:1 hatramin'ny 4. Ao amin'io Isaia io mazava ho azy fa boky manambara faminaniana io, manambarany amin'ilay voaositra Jehova, manambarany amin'ny Mesia, manambarany amin'ny Jesosy Kristy io. Ary ambarany miariary ao fa ny fanahy masina dia miasa ao amin'ilay voaositra Andriamanitra. Ny fanahy masina zany dia miasa ao amin'ilay voaositra Andriamanitra. Rehefa mandinika tsara ny Isaia 1:1-4 io isika ry havana dia ahitantsika ny anjara asan'ny fanahy masina izay miariary fa tena ilaina amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay voaositra Andriamanitra ny fanahy masina. Eo amin'ny 1:1 dia manomboka amin'ny teny hoe ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko. Io teny io dia manondro fa feno ny fanahin'Andriamanitra, feno ny fanahy masina
ilay atao hoe voaositra Andriamanitra. Ary zany fahafenony fanahy masina ao aminy izany dia mahatonga azy hitory hanambara ilay tenin'Andriamanitra, hanambara ny afatr'Andriamanitra. Ka ao anatin'io zany ny fanahy masina dia tahaka ny fanatrehan'Andriamanitra, tahaka ny hery mitoetra ao amin'ilay voaositra Andriamanitra, ka maniraka azy, mitarika azy, mahatonga azy hahatanteraka ny iraka izay nakinina taminy. Ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny voaositra Andriamanitra io dia tena hita taratra fa maneho ny famantarana izany fahefan'Andriamanitra izany. Hita taratra ary fantatra fa ao anatin'ilay voaositra Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra no izany fanahin'Andriamanitra izany, mahatonga azy hiteny, mahatonga azy hitondra izany afatr'Andriamanitra izany. Ilay voaositra Andriamanitra izay hitondra ny teny somafaly zany ho an'ny ory, anasitrana ny torotoro fo, anambara ny fanafahana amin'ny babo, dia maneho ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Fahefana avy amin'Andriamanitra no azona mahatanteraka izany vaovao mahafaly izany, ary tena vaovao mahafaly izany, mitondra fanafahana, mitondra famonjena, tena vaovao mahafaly izany. No lay herin'ny fanahy masina, no lay fanahy masina izay mitoetra ao anatiny, feno ao amin'ilay voaositra Andriamanitra, dia manana fahefana izy hanambara ny vaovao mahafaly, hanambara ilay fanafahana avy amin'Andriamanitra. Ka hita taratra ao anatin'izany fa ny fanambarana ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay voaositra Andriamanitra dia tohana ny herin'ny fanahy masina, tohana ny herin'ny fanahy masina. Izany hoe raha tsy ao ny herin'ny fanahy masina dia tsy hahefa izany. Fa hitantsika miariary eo fa ny fanahy masina, ny fanahin'i Jehovah izay feno ao aminy no manohana azy ao anatin'izany fanambaran'ny vaovao mahafaly izany. Ny fanahy masina no manetana, mitarika ary manazava ny fahamarinany ten'Andriamanitra amin'ny hafa izay entiny izany voaositra Andriamanitra izany. Ny fanahy masina ihany koa dia manome faharesen-dahatra, manome fahefana avy amin'Andriamanitra azony mijoro eo anatrehan'izay ory, eo anatrehan'izay malahelo, eo anatrehan'izay voageja. Ka ao anatin'izany no ahitantsika taratra izany fahefan'ny fanahy masina izany. Arak'izany ny ao amin'ity Isaia 1:1 sy hatramin'ny 7 dia ny fanahy masina ny solotenan'Andriamanitra izay mahery miaraka amin'ilay voaosiny amin'ny asa fitorianany tenin'Andriamanitra izay tany terahiny. Izany hoe miantoka ny fahefany sy ny heriny ary ny fahombiazany amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra ny fanahy masina eto. Ao amin'ny Petera voalohany indray no jerentsika inona indray no ambara mahakasika ny fanahy masina sy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fanambarana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany 1:12 hatramin'ny 2:20. Rehefa mandinika tsara io andalan-teny ao amin'ny Petera voalohany io isika dia ahitantsika fa ny fanahy masina no mandresy lahatra ny mpino izay miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no mandresy lahatra ny mpino izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra sy hanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'io andalan-teny io ny apôstôly Petera dia mampirisika, mandresy lahatra ny mpino, mitaona ny mpino mba hanana fiainana masina mifanaraka amin'ny toetra n'Andriamanitra. Izany hoe manambara ny vaovao mahafaly Petera, fa reny vaovao mahafaly reny anefa raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina mandresy lahatra izay miaino azy dia mety tahaka ny akofa, tahaka ny rivotra, tahaka ny zavatra mandalo fotsiny ihany. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia mahampatsiahy Petera, mahampatsiahy ny kristianina fa izy ireo dia efa navotana tamin'ny fomba fiaina foana, fomba fiaina ratsy izay nolovainy tamin'ny razana. Ka ny nanavotany azy dia tsy tamin'ny resaka ara-nofo fa tamin'ny raha sarobidin'i Jesosy Kristy. Izany tenin'Andriamanitra izay torian'i Petera izany dia handalo fotsiny ihany amin'ireo mpino raha tsy eo ny fanahy masina izay mandresy lahatra azy, raha tsy eo ny fanahy masina izay mitarika azy ireo hankatoy izany tenin'Andriamanitra izany. Eto amin'ity andalan-teny ity izany ny fanahy masina dia mampibaribary fa rehefa mitory manambara ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra
dia misy asany fanahy masinao mandresy lahatra, misy asany fanahy masinao mahatonga azy ho voatarika, ho voataona hino sy hiaina ary akato izany tenin'Andriamanitra izany. Mandresy lahatra azy ireo amin'ny mety fahotany, mandresy lahatra azy ireo amin'izay mety azon'ny famonjena, mandresy lahatra azy ireo fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny finonana io tenin'Andriamanitra io, ny fiainana io tenin'Andriamanitra io rery ihany no azona izany famonjena izany, ary manampy azy ireo ihany koa anana fiainana masina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina zany no mampifandray an'ny mpino sy Andriamanitra ka mamela azy ireo ahafantatra ny fahamarinana sy hiaina araka ny didin'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy eo ny fanahy masina dia tsisy finoana azo raisina amin'ireo mpino ireo izany. Andeha jerentsika indray ny Korintianina voalohany, toko 2:1 hatramin'ny 5:10. Ao amin'io tenin'Andriamanitra io ihany koa Paoly apôstôly dia miresaka momba ny fanahy masina sy ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'io tenin'Andriamanitra andalan-teny io dia azontsika andraisana indray izao lohahevitra izao hoe ny fanahy masina dia manambara ny fahendren'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manambara ny fahendren'Andriamanitra. Azavain'ny Paoly tsara eto amin'ity andalan-teny ity fa tsy tonga hitory teny maharesy lahatra amin'ny fahendren'olombelona izy, fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra. Ary dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana izany teny ambarana izany. Ary mafisina ao anatin'izany fa ny finoan'ireo Korintianina ireo dia tsy tokony hiorina amin'ny fahendren'olombelona, fa tena hiorina amin'izany fahendren'Andriamanitra izany. Tsy afaka ino an'izany fahendren'Andriamanitra izany, tsy afaka hahafantatra izany fahendren'Andriamanitra izany anefa ireto Korintianina ireto raha tsy eo ny fanahy masina izay manambara izany fahendren'Andriamanitra izany. Fa mazava tsara ny tantarainy sy anambarany azy eo hoe ny olona izay tsy manana ny fanahy masina dia mihevitra ho fahadalana izany fahendren'Andriamanitra izany. Io mihezany fotsiny izany hoe azo fijaliana izany, tsy rarahiny akory izany hoe Jesosy Kristy izay voaomby teo ambony azo fijaliana izany, kanefa dia fahamarinan'Andriamanitra mitarika ao amin'ny famonjena. Ka eto izany ny asan'ny fanahy masina amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia tena manamafy sy manambara izany fahendren'Andriamanitra izany, mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona, mifanohitra amin'izay mety ho lojikan'olombelona, ary tsy ho takatra nefa izany raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina. Ary dia tarihin'ny Paoly apôstôly, ambaran'ny Paoly apôstôly eto ny fanavahana izao, ny fahendrena izao tontolo izao amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary dia ambarany mazava tsara ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay voaomby teo ambony hazo fijaliana dia tena fahendren'Andriamanitra mitarika amin'ny olona ho amin'ny famonjena. Ato anatin'ity andalan-teny ity dia ny fanahy masina no mitarika ny olona handinika ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra. Ny fanahy masina no manambara ny zavatra izay nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ny fahendren'Andriamanitra dia tsy takatry ny sain'olombelona amin'ny maha-olombelona azy fotsiny, fa ny fanahy masina mihitsy no mitarika azy mba tonga azy hanaika izany fahendren'Andriamanitra izany. Dia faly isika ry havana ao anatin'izany fa ny fanahy masina no efa nitarika antsika, ka indreto isika manaika izany fahendren'Andriamanitra izany, manaika an'i Jesosy Kristy ilay efa voaomby teo ambony hazo fijaliana, ary Jesosy Kristy ilay fahendren'Andriamanitra izay heverin'izao tontolo izao izay tsy manana ny fanahy masina fa fahadalana, fa isika dia manaika izany no ny asan'ny fanahy masina. Araka izany ry havana ao amin'ity Korintianina voalohany toko 2:1-5:10 ity, ny fanahy masina dia aseho toy ny manambara ny fahendren'Andriamanitra, manome fahafahana ny mpino mba hatakatra ny fahamarinana ara-panahy izay tsy ho takatra izao tontolo izao, manome fahafahana ho an'ny mpino mba hanana fahalalana ny fahendren'Andriamanitra izay sarobidy sy tena lalina, ka tena fifaliana ho antsika ry havana izany fa isika no efa nomen'Andriamanitra izany fanahy masina izany hahatakatra ny fahendren'Andriamanitra. Andeha isika hifindra eo amin'ny Tesalonianina voalohany, toko 1:1-12 hatramin'ny 10.
ao amin'io Tesaloniana voalohany toko voalohany 2 hatramin'ny 10 io indray dia miresaka momba ny finoany Tesaloniana sy ny fiatraikan'ny fijoroany vavolombelona izay mifandray amin'ny asan'ny fanahy masina sy ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra i Paoly. Mazava tsara ny anambarana eo fa ny fanahy masina dia hita taratra ao anatin'io fa manome fifaliana ho an'izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manome fifaliana ho an'izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Nomarian'ny Paoly fa rehefa nitoro ny filazantsara tamin'izy ireo izy dia tsy tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny kery niaraka tamin'ny fanahy masina. Hitantsika izany amin'izay novakiana teo. Nambarany fa tamin'ny kery sy niaraka tamin'ny fanahy masina ary tamin'ny fandresen-dahatra feno no nitorian'ny filazantsara tamin'ireto Tesaloniana ireto. Izany dia midika fa nisy asa ny fanahy masina tao anatin'ny fitorian'ny filazantsara. Nisy asa ny fanahy masina tao izay nanome faharesen-dahatra ho azy, nanome fifaliana ho azy, nanome hery ho azy, nazony nijoro tamin'izany fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany tamin'ireto kristianina tao Tesalonika ireto izany. Nomarian'i Paoly koa fa nandray ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny na dia tao anatin'ny fahoriana aza ireto Tesaloniana ireto no nandray ny tenin'Andriamanitra dia niaina fifaliana izy ary niaina fifaliana tena izy avy amin'Andriamanitra izy. Niaina izany fifaliana marina izany avy amin'Andriamanitra izy na dia tao anatin'ny fahoriana aza no nitoriana ny filazantsara tamin'izy ireo. Inona ny anton'izany? Ny fanahy masina izay miasa no manome fifaliana ho an'ireo kristianina tao Tesalonika ireo. Rehefa nitoriana ny filazantsara dia niasa ny fanahy masina ka dia nahazo fifaliana izy ireo. Ary niavaka ny finoan'izy ireo sy ny fijoroany vavolombelona izay nananany ka nanjary modely ho an'ny hafa izy ireo. Io tena io dia tena manasongadina ny fiatraikan'ny filazantsara sy ny fiovana izay entin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino izay ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny fahoriana kanefa hitoriana ny filazantsara eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia tena feno fifaliana izy, mandray fifaliana izy ao anatin'izany rehetra izany. Ny fanahy masina araka izany dia miasa mba hampatanjaka ny finoan'ny mpino, mba hanome fifaliana ho an'ny mpino, mba hanambara ny tenin'Andriamanitra hahatonga fifaliana ho an'ny mpino. Ary dia tanteraka hoe tena vaovao mahafaly tokoa ilay notoriana rehefa miasa ny fanahy masina. Vaovao mahafaly izay miteraka fifaliana izay maharitra mandrakizay ary tsy resy ny karazam-pahoriana sy karazana zavatra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainantsika eo. Ao anatin'izany ry havana dia mandinika kely ihany isika. Ao anatin'ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny fandrenesantsika ny vaovao mahafaly, mba faly ve isika rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra, ka ao anatin'ireny indrindra no hitalahotsika amin'ny fanahy masina hoe mba omeo fifaliana avy amin'ny teninao aho. Fa izany fifaliana izany dia fifaliana maharitra mandrakizay. Farandriavana dia ndeha ho jerentsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy 17 hatramin'ny 130. Ao anatin'io andalan-teny io indray dia hita mazava tsara ny anjara asan'ny fanahy masina amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Miharihary sady mazava tsara fa ny fanahy masina dia manome fahasahiana ny mpitory ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manome fahasahiana ho an'ny mpitory ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ry havana ny tantara izay nanjohan'ireo apôstôly fa rehefa maty Jesosy Kristy dia inona ny zava-nisy? Ny afiny izy ireo. Kivy izy ireo dia lasa ny afiny. Natahotra izy ireo. Ny orooro izy ireo satria lasa ilay mpitarika azy, lasa ilay mpanjakany, lasa ilay reharehany, dia natahotra izy ireo. Fa noho ny tonga ny fanahy masina, araka ny ambarany atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ity, dia feno fahasahiana ireo apôstôly ireo ary nijoro vavolombelona saky nanambara izany tenin'Andriamanitra izany. Ary hitantsika taratra atao amin'ny andininy ity fa rehefa vita ny vavaka izay nataon'izy ireo dia niororo ny toerana izay nijoroany ary feno ny fanahy masina izy ireo. Noho izany dia nitory ny tenin'Andriamanitra ampahasahiana sy ampahatokiana izy ireo.
Izany hoe ilay fanahy masina zany rehefa tonga ao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, rehefa tonga teo amin'ireo apôstôly ireo, dia nanome fahasahiana ho azy ireo hijoro vavolombelona. Tsy nahoana intsony izay mpanenjika, tsy nahoana intsony izay mety ho endriky ny famonoana samihafa izay nianjady tamin'izy ireo, no ny herin'ny fanahy masina, no ny fahefan'ny fanahy masina izay tao anatin'ny tao. Ity andalatsoratra masina ity ry havana dia tena manasongadina ny anjara asan'ny fanahy masina amin'ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra. Ary hitantsika amin'izany ireo mpianatra izay fenon'ny fanahy masina dia nomena hery sy toky mba hizarany fahamarinan'ny filazany tsara, na dia teo aza ireo karazam-panoherana maro samihafa, na dia teo aza ireo karazana fandrahonana maro samihafa, dia sanjoro izy ireo. Satria ilay fanahy masina izay tonga nanome fahasahiana azy ireo tamin'ny fitoriana ny filazantsara izay nanondrahana azy ireo. Ary dia nahefa izany asa fitoriana izany izy, na dia nisy aza ny fanenjehana. Ao anatin'izany ry havana dia mandinika ihany koa isika. Ao anatin'ny asa izay nanondrahan'ny tompo antsika isika rehetra izao, dia mba ho mpitory ny filazantsara fa tsy hitoriana mandrakariva. Ka ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara izay tanterahintsika, dia manome toky io Andriamanitra io, manome toky ny fanahy masina, fa izy no mampahery, izy no manome fahasahiana ho antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa mitarika antsika ry havana ny fanahy masina amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ataontsika, dia foana avokoa izay mety ho tahotra ao anatintsika ao, foana avokoa izay mety ho enatra ao anatintsika ao, foana avokoa izay mety tsy fahasahiana ao anatintsika ao. Ary miariary izany eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa tena manome fahasahiana ny mpitory ny tenin'Andriamanitra io fanahy masina io. Feny ry havana dia izao, ny fanahy masina dia miasa ao amin'izay voahositr'Andriamanitra. Izao sy ianao izao dia antson'Andriamanitra, ary nomen'Andriamanitra ny fanahy masina, miasa ao anatintsika io fanahy masina io. Andeha isika mba hitory vaovao mahafaly amin'ireo ampahoriana, ireo izay mila vonjy, ireo izay ao anatin'ny fangejana, fa ao anatintsika ny fanahy masina. Nomen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina, andeha hihetsika isika hanambara izany vaovao mahafaly izany. Ny fanahy masina dia mandresy lahatra ny mpino izay miaino ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra manambara ny vaovao mahafaly isika ry havana, dia tsy hieritreritra hoe ny herin'ny tenako na izay fahaizako mandahatra, na izay fahaizako miteny, na izay mety ho fahendreko no haresy lahatra ny olona izay hitoriako ny filazantsara. Tsia, fa ny fanahy masina irery ihany ry havana no mandresy lahatra ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara izay tanterahintsika. Ny fanahy masina dia manambara ny fahendren'Andriamanitra. Fantatsika tsara ry havana ny zavatra iainana ankehitriny, mandroso ny teknôlôjia, mandroso ny karazam-pahalalana samihafa eto anivon'izao tontolo izao, izay mitarika ny olona ho amin'ny fisainana sy manaiky ny lôjikan'ny olombelona. Fa ny fanahy masina ry havana no miasa, ary dia hanambara ny fahendren'Andriamanitra. Andresy lahatra ny olona hanaiky ny fahendren'Andriamanitra izay mifanohitra amin'izay heverina ho lôjikan'ny olombelona. Ny fanahy masina dia manome fifaliana ho an'izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Mba ho mpizara fifaliana isika ry havana amin'ny fitoriana ny filazantsara ataontsika, satria ny fanahy masina no momba antsika, mitarika antsika ao anatin'izany. Fa izy isika ihany koa rehefa mandray ny filazantsara dia mba hahazo fifaliana, satria fanahy masina no miasa ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Ary farany ry havana dia izao, ny fanahy masina no manome fahasahiana ny mpitory ny tenin'Andriamanitra. Izao sy ianao, antson'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara. Rehefa eo ny fanahy masina, foana avokoa ny karazana tahotra, karazana enatra izay misakana antsika tsy hitory ny filazantsara. Koa ekeo ry havana ny fahefan'ny fanahy masina hanjaka eo amin'ny fiainanao. Amen. Iaraka hifafakitsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, saotranao izay ny amin'izany teninao izany. Saotra betsaka fanahy fa niteny taminay ianao androany
misaotra anao fa miasa ianao a, miasa amin'ny vanim-potoana rehetra ianao ary miasa na inona zavatra tsapanay na inona mandalo eo amin'ny fiainanay dia miasa ianao. Ifonanay aminao Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny fahotana rehetra izay nataonay, indrindra ny fieritreretanay fa mandao anay ianao a, indrindra ny fieritreretanay fa miala aminay ny fanahinao. Mamindra fo mamela heloka Jesosy. Misaotra anao izay fa niteny taminay ianao androany. Raha mitory ny teninao izay dia eo ny fanahinao masina manome fahasahiana ho anay. Eo ny fanahinao masina maniraka anay, miara-miasa aminay hanambara ny teninao. Mamindra fo aminay Andriamanitra satria matahotra izay ny tory ny teninao, matahotra izay ny joro voahosotra ao. Ifonanay aminao izany dia mangataka famelan-keloka avy aminao izay. Misaotra anao ihany koa izay nefa ny androany satria mbola nampatsiaro anay ianao fa raha miasa ao anatinay ny fanahinao masina dia rehefa misy olona mitory aminay dia mitondra fifaliana ho anay izany. Rehefa misy olona mitory ho anay dia raha eo ianao fanahy dia resy lahatra ny handray anao Jesosy Kristy. Misaotra betsaka ny amin'izany teny izany. Dia ny amin'ny tsy fantaterahanay izay afatra rehetra renay androany dia ifonanay aminao izany ary ankehitriny dia mamenoanay fanahy masina mba ho mpiaino-pankatoa izay fa tsy mpiaino-panadino. Ary na inona asa ataonay dia angatahanay foana ny fanatrehanao ny fitarihanao anay. Mamindra fo mamela heloka Jesosy ny amin'izay tsy fantaterahanay rehetra. Dia izany izay rehetra mahasoa anay ankinina feno eo am-pelatananao, ny asa fitoriana izay mbola ho ataony tsirairay avy ireo, satria izay mino fa na hatramikely indrindra hatramin'lehibe indrindra dia manana ny asanao izay nitendreny ao ataonao izahay. Dia mitarifa anay masina hantanterahanay izany dia aoka ny herinao Andriamanitra no iseho, ny fahendrenao Andriamanitra no hita sy tazan'ny olona izay mijery anay eny amin'izay rehetra toerana alehanay sy eny amin'izay teny rehetra avoakanay sy izay fihetsika rehetra ataonay. Dia misaotra fanahy masina. Amen. Ny Andriamanitra ziva fahatsika ry havana dia Andriamanitra be famindram-po, ko andeha tsika hitsangana handray ny famelan-keloka izay atolony ho antsika. Raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay omena toantsika. Hoy ny Tompo, izay mandray ny teny ka mino izay nanirakahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elony. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomenjana ny lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho azy izay ho amin'ny Kristy Jesosy. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany elokareo midy eran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah elo ary tsy misy fitika ny fanahy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Anavaon'ny fanorantenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika, ka mandritra ny rakitra dia atao ny hira FFPM faraka amin'ny 50 sy 700. Hira FFPM faraka amin'ny 50 sy 700 ka hatsahatra rehefa vita ny rakitra.
hipetraka ny fiangonana tompoko. Tonga eo amin'ny tapany faharoa ny fandaharantsika dia ny fitorianan-kira izay taterahan'ny sampaty ka iroso amin'izany isika ary mangataka feno zava-maneno moramora.
Fanahy Masina, Tonitany Pentecosta, Tombo midinova ny fiainana. Fanahy Masina, Fanahy Masina, ny sampana fivoazana no mitarika antsika rahampitsony amin'ny efatra ny lohahevitra izay banjintsika ho anatin'izany ny fanahy masina sy Jeso Kristy ary amin'ny eniny ora hariva dia fikambanana katekômena sy ny AFF. Ny lohahevitra banjintsika ho anatin'izany ny fanahy masina sy ny fahamasina ny mpino. Andeha hitsangana isika handray ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy eny fanjakana mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanany ary ny fanahy masina. Amen.